Miara mandeha amin'i Jesoa. Lesona faharoa, ny fiombonan'ny mpino. Hoy ny olon-kendry iray izay hoe izay tsy miray amin'ny be sy ny maro mitandrema sao hitokamonina. Izany ka teny pahendrena sa ahoana? Mba sainy kely ange izay hevitra izany ho anao kristianina vao nanolo tena. Mba maniry hiombona amin'ny kristianina hafa ve ianao sa miezaka ho kristianina mitokamonina ihany? Arao ange ity tantara ity fa maneho ny fiombonana amin'ny hafa tsy izay hahatonga anao hitombo raha miara mandeha amin'i Jesoa. Faly aho mahita anareo. Tsarovy fa zava-dehibe izao fiombonam-bavaka izao, satria ny tompo mihitsy no nandidy antsika zanany hiangona matetika ka ifampirisika, ifananatra sady ifampahery ao amin'ny fanahy masina. Ankohonan'Andriamanitra isika izao. Eto sika ifanampy sy ifampivavaka ary hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Deraina ny tompo. Amen. Mba tiako zaraina amintsika ny tantaran'i Zakaiosy, ilay lehilahy fohy kely nianika teny ambony hazo mba hahita an'i Jesoa. Nandalo teo an-tanàna mantsy Jesoa ka niriny mafy ny hahita azy. Nihevitra izy fa tsy ho hitan'i Jesoa mihitsy, saingy diso hevitra izy. Vao hitan'i Jesoa Zakaiosy dia efa fantany izy sy ny momba azy rehetra. Zany famotahan'ireo mpiara-monina nisandohan'ny vola taman'olona sy nakany zavatra tsy azy akory. Fantatra Jesoa fa nahatsiaro fadiran'ovana raha lehilahy. Nijanona nefa Jesoa dia niresaka taminy. Natezisany vahoaka iny Fiombonan'iny. Tsy vitany hoe nijanona hiresaka aminy teo Jesoa, fa nasainy mihitsy koa hisakafo any aminy. Indro omeko ny atsasaka ny fananako ho an'ny mantra. Izay zavatr'olona azoko ampitaka dia olerako aminy inefatreny avy. Tsy nampoziko indray ty mpamoretra mamerina ny etra nalainy, tsy mampino. Jereo ange ingia Zakaiosy mba te hikolokolo fihavanana amin'ny tompo, dia nanome toky andony trosana amin'ny olona na izay azony tamin'ny fanambakana. Mariky ny tena fiombonana ny fanananao fifandraisana tsara amin'Andriamanitra sy ny olona. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Romanina 13:9. Aoka tsy hananan'olo trosy ianareo afa-tsy momba ny fifankatiavana ihany. Sitrapon'Andriamanitra koa ny manao izay farany azo atao mba ho tsara fihavanana amin'ny olona rehetra. Tian'Andriamanitra averintsika amin'ny laoniny izay nahadiso antsika tamin'ny olona. Zaho dia faly manasa ny Daoda. Nanolotra fiainany ho an'i Jesoa izy omaly. Misy zavatra tiany holazaina ka mandroso ary. Zarao aminay Daoda. Fisaorana natolotro andramose nanambara Jesoa tamiko. Isaorako eto koa Jesoa Kristy namonjy ny fiainako sy nampionahy aminareo androany. Tiako tokoa izao fiombonana izao satria ohatra ny sambatra daholo nareo ary feny fitiavana daholo. Za mahasapa hoe tiana sy tahaka ireo fivorian'ny tanora izay ady sy fifandirana foana no hita. Misaotra Jesoa, misaotra koa Ramose, nareo rehetra koa. Daoda, afaka kely aminao rehefa ho farana izao azafady. Ho faranantsika mivavaka ary, kanefa alohan'izany dia tsara mampatsiahy ny andininy mafonja tamin'ny fiombonantsika. Dia ny Romanina 12:20.
iarahantsika mamerina izao ny tsy anjerandroany. Raha azo atao dia ataovy izay evananareo amin'ny olona rehetra. Ary izao dia mangataka amin'ny famoram-ponao raha ody any an-trano izahay Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa Tompo. Amen. Daoda, ao ve zao dadanao? Lazao azy fa tia hita azy aho. Sy mety angampy izany hevitra izany sefo. Mety tsy te hiaona aminao akory dada. Zany mitrasa iaona aminy lazao azy fotsiny izay. Sefo, ataoko fa sy eto ny toerana sara iresantsika momba izany. Fa misy inona Daoda? Toa manjombo ny se? Za mba manontany momba andray. Daoda, anga misy olana eo amin'ny sefo sy ny dadanao? Zany hoe Sefo na inona olana misy dia mila vahantsika izany. Rehefa manolo tena ho an'i Kristy dia ilaina rindra tsara koa ny fihavanana amin'ny hafa. Fa inona ny tianao ambara? Raha te ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra tokoa ianao dia tsy maintsy vahana ny olana misy aminao sy Iosofy. Ary inoko fa voavahantsika izany na inona. Mbory zanaka sofa. Ny lalitra mafilo ihany no mikiry anaraka amin'ny faty hatrao anaty fasana. Araha ny osy no tosika foana, manaikitra. Raha azoko tsara dikan'izany dia nareo menakavy ilay osy mafilo ary samy mendrika ho karavasiny ianareo. Tsy nampitandra anareo moa aho tia nitsaka tsony ty tany ty. Eny fa ny tany ange anay. 10 taona katroko izao nanajary anay teto. Za tsy te hienza zazakely avy. Tsy mahalala akory ny tantaran'ilay tany. Ndefa izy ireo. Velao andeha. Mampitandrinao zay. Azao amin'ny dadanareo mafilo iny fa raha mbola misy olona miodiody eto amin'ny tany peto dia ataoko tsy mivoaka velona. Diso tamin'ny zareo aho fa nopidoko ny taniny. Ny tany manontolo nalaiko ambogadiny ary izy menakavy tsy navelako isy hitsofoka ao. Hatramin'ny oviny? Akevitry ny 2 taona sy tapany izao na mbola ekatsaka tao ary miakatra isa-taona ny vokatra. Mba ho tsara fihavanana amin'ny Tompo sy ny olona dia aoka averinao amin'ny Tompony ny zavatra nalainao ankeriny na tsy aradrariny. Ilay tany ve zany mila averiko amin'ny sofa? Ianao teo nilaza fa nalainao ankeriny dia manana lahelo aminao ry zareo. Ary sahiko lazaina fa ianao aza ange tsy handreritreritra amin'izany e. Toko moa zany fa izao raha misera. Sefo, mba azonao an-tsaina moa fa zavatra raha io ihany dia asakany ny Iosofy tsy hanatonan'i Jesoa Kristy. Tsy maintsy soneranao izany. Avereny io tany io fa izy ny tena tompony. Ka tsy tahaka ny ho sarotra be ary ve zany raha misera? Fa ianao tamin'ny Daoda nilaza hoe mila ilazany ny dadany fa te hiona aminy ianao. Ie, zany indrindra. Ka inona no ilanao miresaka aminy? Ohatra hoe mba tiako aseho azy fa afaka ho mpinamana foana zahay sady hoe zao efa niova. Izao Sefo, tsy afaka hiavana aminy ianao raha tsy resaonao azy io fahadisoanao tamin'io. Avereny fotsiny le tany. Raha miseho, zay ilay atsoko hoe avesatra sy faran'izay sarotra ty. Sefo, tsarovo ny fiainan'ny zaka Iosy vao renao teo. Faran'izay tena sarotra taminy koa ny anitsy ireo adisoana rehetra nataony. Fa rehefa vonona izy hankatony Tompo dia tapa-kevitra hamerina tamin'ny Tompony izay rehetra nalainy tsy aradrarina tamin'ireny olon'ireny. Ka averenao amin'ny Tompony aloha izay rehetra nalainao ankeriny hatr'izay. Fa fankatoavanao n'Andriamanitra koa.
veloma ramse. veloma sefo. Nahoana moa ano amerina ny tany marina efa nampiasaiko 3 taona manititra. Haiko zaka iosy fa namerina nitrosa rehetra tsy voalohany fa ny hoe izao amerina ny tany way zany ona nefa ny tokony ataoko ay satria aho tokony ho vita fihavanana amin'ireo manodidina nefa tena ho sarotra dia sarotra zany. Nanahoana ny fivoriana? Ahoana tsara, ino problemanao? Tsisy inona ka nafinaritra ve ny fivoriana tany Tsara aloha kanefa mbola maro ireo zavatra mampanahy. Za koa aza misy eritreritra manimba ny saiko. Manimba amin'ny ahoana? Mba nandeha tany an-tsaha aho androany. Izaho aiza? Lay eo amoron-drano eny ambanivohitra. Lay eo amoron-drano? Fa nakany anao inona? Aninona moa fa mba naka legioma kanefa tsy nandro mihitsy ny feritreretako. Tsy nandro misy ahoana? Tsy vitako akory nitondra legioma manody. Fa ahoana? Tadidiko ilay fomba fahafanakana ny tandro daoda sy ny rainy. Rehetra isika mitavana vokatry ny tany fizy ireo matinoana. Manao azafady asefo raha mitsatsaingo kan'izany alohanao. Gracia. Inona marina zany ny tianao ambara? Mba milaza izay tsapako fotsiny aho momba n'ilay zao tany an-tsaha androany. Voaray, eto ary ty sakafonao. Fa inona ianao? Aiza ary? sefo mba azonao a-tsaina moa fa zavatra raha io ihany dia asakany ny osofotsy anatonan'i Jesoa Kristy tsy maintsy soneranao izany avereny ho tany io fa izy ny tena tompony. Voaray, ataoko ka. Salamy ga Isofa. Lazainy dahota fa te hita hony ianao. Eniko fa hoe mambrao amin'izany vondron'olona miara mivavaka iray misy anao zany izy. Aoka re tsy ho tsiniko sefo fa sady voalohany ny farany famonjen'izany fivorianareo izany. Zao Isofa, eno kely hoe. Aoka izay fa za tsy te heno anao. Misy olona nresaka tamiko momba anao. Izy, fa ahoana?
Zao e, za aloha tsy mila problème. Ary zay nakano ny tanina zay ka nilazanao fa nyrazam-benareo ny tompony de efa vita iny ary fonetony maty ka ataoko fa tsisy ninina resahana intsony. Isofa, mba aleo ao aloha anazava. Ka tsy azoko mihitsy ny tianao ambara. Tsy misy zany olona nyrahako zany mihitsy. Ianao tsy naniraka zany ny marina fa izao ny rahany aty. Fa olona izy zany. Jesoa Kristy. Jesoa Kristy. Manany any ve ianao e? Tafaresaka tamiko izy alina ikasika amin'ny foko ary nasainy averiko aminao lay tany. Jesoa Kristy, naniraka anao amerina io tany io ampy io. Ary ifona amin'izany. Isofa, ifonako tokoa ireo fahadisoako taminao sy ny ankohonanao. Izaho tsy mihinano zany. Raha pitso maraina dia iverina eo ampelantananao indray ny tany. Nefa sefo novolenao katsaka anie ilay tany. Ny rehetrarehetra mihitsy asainy averiko aminao. Ikatsaka vokatra eto daholo ny tombony tamin'ireo 3 taona niasako ny tany. Tsy mihina hoe ho tanteraka zany. Jesoa, izy no mifehy sy tompo ny fiainako izao. Izy no sefoko, lay sefon'ny sefo. Sofa, zafady, aleo Daoda hianatra momba ny Jesoa ka hanompo azy. Izy mpitarika mahay. Betsaka loatra ny ratsy nataoko ary tamin'ny olona betsaka. Ty zany santatra bavarano e. Jesoa Kristy. Salama sefo, tonga fanapiantso ahy ianao. Tonga soa ary dia mipetrapetra. Saotra tompoko. Ady be faran'izay milona ary nandifotra iny. Fa ny fiafarany dia naveriko amin'ny sofa ihany ny taniny ary isy fiadanana ato am-poko. Toy izy tsara sefo ah. Tahin'ny tompo anao fa makatony teniny. Amen. Fa ity misy olana kely. Izy roa vadiko e. Reo angaty sy miady foana e. Ity milaza fa ariny androdoko-piainako. Ny ray kosa milaza fa hoe ny sakafo ataon'ny ankila no ny tiako kokoa, tsy mitrahatra fa miady. Zao misy ny tokony andamin'izany. Ny adidinao amin'izy roa vavy, tiavo izy ireo ary karakaro sy tandremo, tsisy tompo sy ala. Fa olana saribahana sady manahirana. Ny hoe ampitovy lay fitiavana. Zay ny tena olana amin'ny toe-javatra toy izao. Aleo vakiko aminao ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fanambadiana. Hoy Marka 10:10 hatramin'ny 15. Fatra izay nanaovana izao tontolo izao dia lasa vavy no nariany olona. Ary noho izany, ny lehilahy andohan'ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny. Ary ho nofo ray ihany izy roa. Ka dia izy roa no tonga nofo ray sefo, fa tsy izy 3 na izy 4 na 5. Fantatry Jesoa izao toeranao izao sefo ah. Hamindra fo araka izay ilainao izy, karakarao tsara reto vadinao, nefa aoka tsy hampinao hafa intsony azafady indrindra. Ekena,
nefa tena ilaiko Jesoa mba handreseko an'izao. Eny e, ampino ianao. Jesoa Kristy tompo, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahery, velona izy, tiantsika koa, mandraky izay, Amen. Iza no maniry androso ty zara izay zavatra nataony Jesoa tamin'ny fiainany. Iza ary no teny voalohany. Hay, e Mariam. Tena tiako ny makaty. Zaho manko malahelo lava sady tsy mananamana foana fa mbola manantena azo zaza. Taona zao nahazoako tokantrano nefa ny vadiko sapako mihitsy fa tony tsy tia intsony. Rehefa vavy hafa sakay zaho manko mandrisika amin'ny vadiko androaka hiala ny trano. Halandreo maizina ary zaho foana no manao ny raharaha rehetra nefa tsisy nizanizy iresahana ao an-trano. Indray mandeha mba nidina teny amin'i ianao hikasa atsaka, kanto tava-tombona teo sady kivy niketraka mafy. Nanatona azy zareo no nitolakandro dia namangy ahy afaka 3 andro nanambara ny filazantsara ary nanolo tena ho an'i Jesoa mba te hisaotra azy mirahavavy reto manokana nitarika tamin'izao fiombonana mahafinaritra izao. Ester sy Katy niova ny zavatra rehetra, sambatra be mihitsy tahaka ny hoe manonofy nahazo namana ary manana olona azoko iresahana sady misy fiadanana ato am-poko. Magaga ny zavatra tsapako sady tiako ho fantatra bebe kokoa i Jesoa ary tiako ny manatrika ity fiombonany ity. Misaotra tompoko. Jesoa dia nitaona ny mpianany hiaona sy iombonaina. Miara ny vavaka sy ny hira izy ireo dia nifampizara ny tenin'Andriamanitra. Isika koa tahaka izany mahasoa antsika ny miara-miangona mba hivavaka hizara ny tenin'Andriamanitra ary hijoro ho vavolombelona amin'izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Akory manahoana madama? Reto averiko ny akoho anao. Fonako tanteraka ireny nataoko ireny. Ty misy katsaka netiko anao. Amen. Ty fanetiko averina aminao ny ombonao. Misaotra sifo. Misaotra Jesoa. Jesoa Kristy dia manampy antsika ho tsara fihavanana, tsy amin'Andriamanitra fotsiny fa amin'ny olona toa antsika koa. Sy hitanao ny tompo ve sefo eo amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra sy ny olona hatr'izay nirotsahany tamin'ny fiarahamonina kristianina izay? Inona kosa ireo fanambinao manokana ao anivon'ny fiarahamonina? Mijery fotoana ary anio iresahanao izany amina kristianina hafa.
Ary eo ka isika ifampanjinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaony sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miantondotra ny andro.